Tsodrano na lahelo. Mba manahoana ny fianarana ory tendry? Ohatrany tsy mety tsondro mama. Fa tsy mety ahoana ry tendry a? Ka ohatrany tsy misy miditra amin'ny lohako tsony izay zavatra ataon'ny ampianarana any. Lany vola fotsiny izany izay ray aman-dreny. Ka ataoko ahoana ary mama? Ny ianao kosa efa akamony tsisy fehezahana mihitsy ve izany any anatinao e? Ka efa miezaka ainy aho fa ilay fianarana mihitsy ngamba no ohatrany efa tsy mety amiko tsony ka ngamba efa lalana hafa no tokony alehako. Tendry a, taddio fa ny fianarana ny lova tsara indrindra e. Ary io no iankinan'ny ho avinao ray manontolo. Ka na izany aza ry mama. Aleo raha nga hidaboka any izany fianarana izany e. Tsy eken'ny saiko izany ry tendry a. Raha mbola mazoto ampianatra ny ray aman-dreny dia miezah mafy ho tafita amin'ity fiainana ity e. Ka tsy hitako tsondro mama. Ny tena marina koa ohatra misafidy aho hoe maninona raha manambady amin'izay ahy e. Ho velomina amin'inona ny zanak'olona? Fanga moa izany eritreretina fa rehefa tonga eo dia hita foana ny nanaovana azoko. Tsy asa nananao, tsy fianarana vitanao hatramin'ny farana, koa vady sahady no irairaina. Fanga moa ry mama ireny olona manambady ireny misy an'izany hoe miasa izany daholo e. Vitan'ireny hoe dia tsy mba ho vitako. Eny e, ho velomina ao an-dranomangatsiaka izany ny zanak'olona raha azoko tsara. Rehefa tonga ao ry mama hita ihany izay anaovana azy e. Mba mieritrereta tsara aloha vao manapa-kevitra ry tendry a. Ny fanambadiana izany koa tsy aitraitra, tsy androany fotsiny na raha-pitso fa miankina ny ho avinao ray manontolo io. Ka raha azoko tsara izany dia tsy avela manambady avy e? Tsy hoe mandraranao anaka, fa taddio tsara ny fanambadiana fiomanana. Izaho ianao mbola tsy hanasa dia ny anambady ny ao an-tsainao. Rehefa tonga ao an-tokantrano dia sahira-pivelomana, hiteraka avy eo. Aiza no melomana ny zanak'olona sy ny zanakao? Aza hitarina be ry mama ilay resaka fa anaiky fotsiny ve ianao sa tsy anaiky e? Tsy ekeko velively. Tendry. Ahoana ry Tandra? Farovina ihany ho avy ho entinao any amin'ny mamanareo ahy e. Inona ry mamaika anao ry Tandra? Aza matahotra fa tsy ho ela ianao dia ho entiko any aminay amin'izay. Ka ela loatra mipitsopitso lava. Ka ny zavatra rehetra anie ry Tandra mila fotoana daholo e. Ka alamino mihitsy e. Tsika any mifankatia ry Tendry e. Eny mifankatia tsika fa misy dingana tsy maintsy arahana koa ny amin'izany fifankatiavana izany. Efa leo an'ilay fibedezana lava ho an-trano mihitsy aho. Farany ahoriko ireo entako rehetrarehetra dia hipetraka any aminao tsotro izao aho. Tandra, tsika anie mbola tsy vita nininina akory dia hipetraka any aminay ahoana ianao? Ka hitendra tsika anie mifankatia e. Eny na mifankatia aza aloha ry Tandra mba manaraka fandaminana ihany fa sao dia hiteraka olana indray izany ka. Koa za ve bedy foana isan'andro. Dia ny fibedesana anao an-trano izany mahatonga anao hanapa-kevitra ohatr'izany. Tsy tamanao aminay intsony aleo za hanaraka anao. Eo moa Tandra, miatra kely fotsiny ry fa efa tsy ho ela intsony e. Dia hoe miatra kely ve dia tonga any amin'ny arive? Izay mihitsy ny eo e. Tsy androko.
Fa avy taiza moa ianao io ry Tandra? Avy namonjy inona moa? Namonjy inona e? Niaraka nilalao tamin'ny ankizy, nanomana exposé. Tandra, tsy voazao nge zany nahalalanao e. Mandainga amiko ianao fa fantatro a. Sy iny ianareo koa lazainareo fa mandainga foana ny olona. Raha tsy hitako ianao niaraka tamin'ny tovolahy iny. Poka, tsisy an'izany mihitsy, tsisy an'izany. Zay marina lazaina ry Tandra, tsy te hikasy tanana anao a. Nenareo kosa. Finoy. Tsy efa teneniko foana ve hoe inona no maharevirevo anao amin'ny lehilahy? Ny fianarana tsy vita de efa mifampitaritarika etsy sy eroa sahady. Tsisy hoe inona fa dada koa masika. Tsy maintsy masika aminao a satria tsy te hanan-dratsy. Sy inareo koa be sermona makaleo isan'andro. Tsy mba ohatry ny dadan'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Averiny kely ny vavanao teo. Ka masika be ianao e. Mahazo amiko ianao a. Inona ianao? Zaza maditra, mpamalivaly ray aman-dreny. Fantatro koa ny tsy fitiavanareo hatramin'izay. De rehefa miteny le ray aman-dreny de lazaina fa tsy fitiavana foana. Fitako, maninona raha mba avelanareo anao zay tiako? Satria mifankatinga izay sy tendry. Ay tendry ny anarany. Tsy mila anao miaraka amin'iny a. Ka tiako izy. Raha mbola tratrako de hitanao tsara ny mahazo an'iny. Ny ankizy namanay samy manana ny olona miaraka amin'ny daholo. Sarero mibetibety. Tsy maharaka toetrandro mihitsy. Tsy hitanao nga mifampitehan'ireny ankizy miditra loloatra amin'ny resaka fitiavan'ireny? Tsy te hahita amin'ny fiainanao itsirara? Nareo mihitsy ny tena efa tsy haiko tsony manana toe-tsaina tena tery saina ianao ry dada. Mangina ianao e, mbola hitady fanampiny indray. Inona ianao? Tendry Oay, tsy feo an'ny Tandra ve zany? Aleo aloha jerena. Tendry. Oay, Tandra. Fa ahoana? Voay aloha. Tandra, fa inona daholo reto entana entinao reto? Hipetraka aty aminao ahy. Vonoiny dada. Tsy mahavita makany trano antsony aho. Tandra, de tena mety ve zao fanapahan-kevitra ao zao e? Tsy hitanao mihitsy ny fibetesany sy ny famonoany ateo. Fa nga izy de tsy azo andresahana tsotra mihitsy ka. Tsy maintsy nefara tamin'izao zany. Tsy fantany, tsy haiko. Tsy fantatry ataony ao. Fa ny atao tsy haiko fotsiny. Tsy maintsy mankaty aminao ah. Indray e. Tena mampalahelo ahy ianao sady jere kosa ny ranomaso. Ao midira fa mangatsiaka ivelany eo fotsiny ianao Tandra. Ao mandrosoa. Misaotra ry Tendry. De ao aloha eto mipetrapetraka ianao fa tsy maintsy resaka amin'ny mamanay vetivety ah. Andresako eto ianao. Mama,
Misy inona indray ny nitendry? Vetivety fotsiny loro mama fa maika be ty resaka tia. Fa misy inona nefa e? Andro efa ality mbola misy resaka tsy afaka ampiandrasina maraina nga zany. Ka tena maika be ty mama. Raha pitsy fa te atory be ahy sady reraka ianao tsy hita mihitsy ato tokantrano ato mba manampy an'ilay olona. Mama, vetivety fotsiny moa e. Tena maika be ny atiry mamy. Fa eritreretinao fa tsy araina ve io andro io e? Eny, ny andro mbola araina fa le resaka aloha aloha vitana zao. Oka lory tendry ajanony any aloha zany torimaso hatrehany. Mama, liza anie tsy resaka ela be fa vetivety ihany e. Sady tena ilaiko fanapahan-kevitra miaraka amin'ny mama mihitsy. Rehefa tsy lairin-dohika moa ianao dia tsy maintsy manaiky tsy fidiny ahy e. Eto ny teninao fa maika atory ahy e. Ka zaory mama. Hita mama. Tsy hitako e, raha hitako ve anontany a? Ka aza tapahana aloha fa voana zava ahy. Misy vahiny tsika ao. Manam-bahiny tsika tonga vo eo izy ny tonga. Amin'ity andro alina efa fatoriany ity mbola misy vahiny, fa vahiny izy. Hitandra ry mama. Le olona miaraka amiko. Iza tsara hoe? Manao mama nitendry. Manahoana? Arina moa ty mitonatona noatra ny vinaty somary fosy ty. Tsy hitanao nga fa efa alina ny andro. Sa efa tsy andro mihitsy izay anarahana n'io zanaka io ka andro alina io avy mbola mahita izay aty am-baravaran'olona ihany. Ka tsy mba mampalahelo anao ary aho viraviran'ny jiolao velany ao. Fa nga ianao tsy manana ny tranonao ko aninona ty aminay amin'ity andro alina. Arina ty mampitomany e. Neny mama koa zany. Le olona jereo fa mampalahelo kely io mbola bedibedesina ohatr' izany ihany. Fa mampalahelo ahoana aloha e? Ahoana ny afantarako hoe mampalahelo izy? Ka izy ary jereo fa androany izao dia mbola tonga mitotototo aty amintsika ihaniko. Aza dia mafy rery mama. Dia miala aminao aloha ry tendra raha maninona ty io zanak'olona io a. Hieverinao fa ho avelan'ny ray aman-dreniny amin'izao fotsiny moa izao. Ka izy nery mamy efa androahan'ny ray aman-dreniny tany an-tranony tany e. Izay mahatonga azy mba maka aty amintsika fa mba ho aiza moa izy. Misy antony ao izany mahatondro hoan'ny ray aman-dreniny izy fa mba tonga saina ianao ny vitsy mikitra ny rery. Mama, aza manao an'izany ianao fa mba jereo aloha hoe zazavavy kely io. Raha maninona any izy dia ahoana? Ela be zany e. Ndeha hampatoriho any an'efitrano izy. Zany avokoa no andaninao ny torimasoko eto. Tajeraka soma tsara ihany ty ny voationdrintsika ary tendry. Eno ary tandra. Efa betsaka ireny sedra ny lalovantsika ireny fa vita ihany izy ty e. Saka na tsy misy ohatr'izany. Saingy mivoaka ao am-pandresika ty. Dia tsy maintsy hatrehantsika izany izay ho avy eoko. Manomboka etsika dia tsy maintsy mitokantrano amin'izay. Tena tiako aloha ilay aty ambanimbany vohitra aty e. Aty koa moa ny ofatrano moramora radio. Ka tsy diso safidy mihitsy antsika nankaty e. Sady tsy hitanao hoe milamindamy ery aty. Sady madio ihany koa ny rivotra. Izay mihitsy anie ny tombony aty ambanivohitra aty ry tandry. Eny e, tsy tena lavitry ny renivohitra loatra fa somary misitaka kely fotsiny. Ka tsika raha teo moa ry tandra amin'ilay mbola tsy samy tsy hanasa dia
tsy maintsy miaina amin'izay kelikely takatry ny ento-manany. Ary aleo atory amin'izay aloha fa ohatrany efa alina ihany ty andro. Dia tafandrimandry ary ianao e. Atsika ve zandry tandra dia tsy mba mivavaka akory? Sy efa te atory be mihitsy aho. Ka nareo any an-tranonareo mivavaka foana? Ie, efa fahazaranay ao an-trano mihitsy ilay mivavaka rehefa alohan'ny atory aloha e. Ataovy ary, ianao manao fa izay ao an-trano. Iny e, izaho angamba ilay madiditra kely. Ry zareo mety mivavaka ihany fa inona moa ny ataony eo? Sa maninona raha tonga dia matory dia aleo raha pitso e. Fa mavesatra be ny torimasoko. Raha tia atory be ary ianao dia ndao samy atory. Aleo miaraka foana rehefa manao zavatra mantsy. Ohatrany tsy mahita atory aho izany ka. Raha ny fahatsapako azy dia tohotry ny antery fotsiny vodiondrinay sy tandra ny tanterahany iny. Indray ny toa tsy resy lahatra loatra. Mama koa nefa taona naraka ambokony fotsiny. Rehefa mifankatia fotsiny nga izay dia efa ataonay ampy izay a. Hoay, ary ohatrany misy mikitikitika anie izany varavarana izany e. Mety olona ve sa sao dia voalavo kosa e. Izay indray fa nijanona kely. Tena tsy voalavo tsony kosa izany e. Sady ohatrany katrokatrohana mafy mihitsy izany varavarana izany. Dia ahoana re ho jereko ve sa inona ary no ataoko e? Ary aloha fiainana tsara ty vola ambany meny mama ivelomany ity ka. Ty mantsy mba hoentina miainga eo amin'ny fiainana. Vola iray tapitrisy ty. Sao dia sanatria mantsy ka mpangalatra izao koa lasa nety indray ty kely mba hananany ty. Oay, mpangalatra e! Mpangalatra! Misy inona izany Tendra? Ka tsy ianao ve izao varavarana mikatrokatroka be izao e? Misy mpangalatra mihitsy aho. Tena tafiditra ry zalahy Tandra. Oay, Tendra! Tendra! Tazoma mafy aho! Za koa ary anie ohatra mitady atao ohatr'izany Tandra. Inona no ataontsika? Azo metsika. Anasa vola. Mifona ry tompoko. Tsy manam-bola izay nefa tsy te ho faty koa. Aingana le tia. Ameo volany. Ka tsy manana reza tompoko. Ina ary nomena ianao eo e. Aza be safara fa ela be zany. Inona la? Kay, mifona e. Andray, aza finoana ny vadiko re. Aza te mifampidariko e. Andray, tao maratra be ianao izany. Mifona zoky e. Aza finoana e fa inona ny tadiavinao nefa e. Ame antony ka eo be ala olana eo. Ka vola kely zara fa misy ny mba hanananay ato ry zoky e. Vonjeo e, vonjeo. Mangina raha tsy te ho faty a. Meo asy ny foliny, meo asy le volano a. Ty mba hanananay, ty mba hanananay dia mba hamereny kely efa tena tsy manana mihitsy. Tapitapy. Inona namerina kalona eo e. Ary fa dio miantsoantso vondreo eo fa te ho tapatenda. Kare tompoko, oke. Zoka, dia tena tsy ametrahanao kely mihitsy ve zany ahy e. Izay ne vao hanomboka hiaro ry zoka e. Ino mba tsodrany tamin'ny fanambadianay. Dia ho alaina indray zany. Zalay pa. Tandra, ino ty mahazo antsika sady? Soaritsika fa tsy matiny teo.
Fanarariko no le nidaroany teo e. Tena maratra mihitsy ianao ty. Za maratra eo ihany fa le vola kely mba memamantsika ty lasany adaolta izy menakava. Zay, Inona ny vola iangana. Inona tsony amintsika? Zaza teo tena nikinday mafy de mafy mihitsy. Tena zakako izao ka matahotra e. Tsy androko izay araina n'ity andro ty. Sao indray ny lafo ratsin'ilay aty ambanivohitra raha izany ka. Ary takizay ihany ho mivavaka talohan'ny atory. Ka ianao nefa mba niteneko fa tsy nanaiky mihitsy e. Efa tsy natao dia alao any aloha. Marina mafy ary ahita torontsony amin'izao zany. Zaho koa tsy mahita tsony. Aleo mitakoko eto ambony fandriana eto. Mipetraka eto andoam-pandriana. Mangofotra izany e. Ary mangina sao dia mbola hiferenana ireny eo ihany. Alao no iantso an'i dada mihitsy aho. Dada ve io? Allo? Dada, tena nisy nanafika tato izay io tamin'ny alina. Eno latsany avokoa izay mba vola kelinay taty. Saika nitaperiny mba miainay mihitsy aza. Ka matahotra mihitsy ary dada. Mba hitadiavi-trano any an-drenivohitra any izay mba moramora. Eny ny rivotra iainana ty madio. Fa le fandriampahalemana tsy lasa mihitsy. Sady ety amin'ny manodidina ety hono tsisy paositry ny polisy mihitsy e. Ka hiakatrano izay zitendry. Tamy amin'ny fotsiny hariva fa efa tonga dia hitadiavi-trano. Eny ary. Ary nahita trano mora ho antsika kosa anie dady. Eny tokoa ary tandra. Sady vetivety mihitsy izy dia nahita. Faty tsika dia vadiko boribory ty ny tena olanako. Aleo mitara indraina kely amin'ny dada sy romamy. Ka tsika niery tandra efa mitokantrano e. Eny e, ka tsika raha tsy manana ko aiza ary tsika no hitaraina. Ohatra menatra ihany ary tandra ka. Inona ny ampamenatra anao eo e? Tsy nakanina ary ve tsika? Ka eritreretinao ve zany hoe isaky ny andro sakafo tsika dia raha tsy andeha ho any Andrimama dia ho any amin'ny dada zany. Ka tsy le hofa-trano ty aza moa tsy maintsy nitalahoana taniko. So aloha dada mba tsy ho posy tsy nafosiko hoe tena naraka ny sitrapoko ohatr'izao ihany izy. Ka dadanao kosa aloha tena tianao e. Ary mamanao ihany koa tena tianao. Fa tsika koa nefa tena mifankatia. Ny fitiavana ny lehibe indrindra azy tendra. Eny e, ekeko hoe lehibe ny fitiavana fa mety tsy havelona koa nefa. Aza eritreretina be ireny amin'izany ry tendra. Aleo aloha hifaliana ty trano tsara tarehy kely ty. Sady mba malalaka ihany anie izy ty e. Ambony ambany tsara kely. Tena malalaka mihitsy aloha raha oharina amin'ilay tany ambanivohitra iny e. Sady mba mora kokoa ilay hofa-trano. Mahagaga mihitsy. Eno ary tandra. Nefa dia trano amoron-dalana be ity.
fa atsika marina ho ary tandratra amin'izay nitokanantsika hatrany mbola tsy namonjy fiangonana mihitsy a. Mbola tsy hanao dinika mariazy re tsika e. Fa angamo voatery hoe hanao dinika mariazy. Ka mahabe problema fotsiny any am-piangonana. Vola sy valopy foana ny tangosana lava izao. Aizako nirakotra rangahy efa misy ofiry efa anankefatra amin'ny fotoana sasany anankidimy. Tena fanatahana paosin'olona fotsiny le fakanisana any am-piangonana. Tandra, diso izany fieritreretanao izany. Zavatra ireny nga voatery fa izay fonao fotsiny no atao amin'ireny e. Ny amody asiako ao anatin'ny tanako dia arotsako fotsiny ao. Indray ry Tandra, dia sahanao ve manao an'izany? Dia le vola ataoko goteko hivitana kredi etsonanao. Mba tsy nampoziko indray izany a. Eny e, rehefa nandinika tokoa dia aleo amin'izao ihany ny fiainantsika fa vola mivoaka marina kay moa izany koa. Ny miditra ara izao ny antsika tena mbola tsy hay hoe aiza ny ahita. Aleo mijery asa tsotsotra e. Dia nanahoana ry Tendra ny dianao tany? Nahita asa ry Tandra. Izany? Inona ny asa hitanao? Izay hitako aloha dia nataoko daholo e. Inona moa? Gardien zao ny hitako tany. Ny miambin-tanàna amin'ny alina ireny. Dia miasa alina? Ino a? Ndray kosa. Dia ahoana? Ka tsy maintsy miaina amin'izay aloha tsika izany amin'izaoko. Dia atoandro izany ianao vao mody dia alina ianao mandeha miasa. Izay le asa hitako. Inona koa ary izany? Fa tsisy hafahafa noho izany mihitsy very Tendry. Efa mba niezaka nitady any ary Tandra fa tsy nahita. Fa raha heriko dia izay ny hitako tany dia tonga dia nekeko. Ndray kosa. Dia sanatria ka za reny avelanao aty amin'ny alina. Ka iza indray ary ny eritreretinao hanampy anao eo e. Za miasa. Sady ratsy izay koa tsika tsisy azo ivelomana izany. Izay izany. Efa amin'ny fito rany sasany ity. Marina raha mba harainandro aho amin'ity alina voalohany tsy atorian'ny Tendra ato ity. Efa avy nisakafo hariva eo. Vary sosoa kely maivamaivana tsisy laoka. Tsy maninona fa efiana daholo izany rehetrarehetra izany e. Fitiavana ny Tendro izao e. Aleo aloha ompiana ny jiro dia hita torimaso ao. Tendro koa tsy azo elingelenina fa miasa be mihitsy. Dia atosy aloha fa tsy. Ohatran'ny nanofa ratsy ateo a. Tena taitra tampoka. Marina raha tsy tena sembotratsy be mihitsy aho izany. Zaharery koa moa no atao amin'ity trano tiako. Izay Tendry. Ohatran'ny tsy mety ahita tory mihitsy aho. Fadibadika fotsiny. Ohatran'ny tamberina tato an-tsaiko izay le tafiantsy olona tao an-trano tany ambanivohitra iny.
Ohatrany miketriketrika be mihitsy ny lohako izany. Fa ahoana ary? Aleo aloha hitsangana kely dia hisotro rano e. Tena maina koa ny tendako. Ary aleo aloha piana amin'izay ty jirona ampiretiny ty. Hitatoromaso. Efa firy oralina izao. Amin'ny 12 ora sasany. Ary ohatrany misy olona mandeha ange izany. Inona izany anie lalatsarany izany? Izao e! Izao tendry ve? Ary toa lasa nangina be. Sisy nizaniza akory. Ary aleo apetako ny kodara aloha dia ezaka hiaino hira manalazy fa tsy izay. Za mandefa fisainana lavitra kerika latandra. Fiainana daholo izao e. Izao ve niantsoana amin'ny dada? Izao koa ve niantsoana amin'ny mama ny tendry? Tsy dia latsalatsa no azy eo. Tandra! Tena rendrika maraina aty. Tsy feo an'ny tendry ve izany miantsoantso ao izany? Tandro! Yo, ho avy! Andraso aloha sokafana amin'ny varavarana. Tonga ihany ianao marina. Ary tomatory maraina nendry izany e? Ka somary ratsiratsy torimaso mihitsy io ry tendry. Izany a? Tsy nahita tory loatra tamin'ny alina. Fa dia naninona loatra e? Ary maninona raha tsy miasa aloha ianao anio e? Tsy hiasa ahoana ry Tandra? Ohatrany tsy mahasaraka anao mihitsy aho ilay amin'ny alina koa. Tsy mety izany ry Tandra. Tsy hiasa dia ahoana ozy ny mpampiasa any efa vao nanomboka oviana ny asa? Dia rehefa roahany dia mitady asa hafa ndraika. Ka tsy moramora anie ry Tandra tia mitady asa e? Io ary efa saika tsy nahita. Eny ary andeha izany ianao? Ka tsy maintsy mandeha e. Ary tsofinko aloha fa tena tsy foko mihitsy. Io ary. Ianao mantsy ilay namizako an'ny dadako. Dia noho ianao koa ny namizako amin'ny mamy. Ohatrany samy entiny ditra fotsiny izany tsika. Ka izany araka n'ilay tianao tamin'iny hoe noho ny fitiavana daholo izaniko. Nefa ilay fiainana ity tsy mora. Sao aho dia avelanao rehereto. Tany. Ka tsy maintsy miaina amin'izao aloha tsika e. Izay fa lasa fa taraiky e. Tsy mety mahita tory aty. Ohatra misy mandehandeha izany foana. Finona izany ohatran'ny kiky izany. Sery Tandra.
fa izy ao azy ao mandehandeha ao izao e. Zay marina. Ohatra misy mamongy izy amin'ny varavaran'izany e. Alors anga apitako ireo ty écouteur ty. Izay koa efa mandeha lavitra be mihitsy. Tsisy tsy ho laza antsoa mihitsy eo. Trano efa mafidy be ty. Tsy voavoantsony ty. Tena mbola zany haingo zany foana le mamindra ao an-dalatsara ao a. Tsy voalavo mihitsy zany. Zay, arina zany ohatrany rivotra mitsoka vavy zany. Oay marina, oay. Tohatra misy mamongy aza amin'ny varavaran'izany e. Manatona makaty zany. Feo zany. Otry, fa maninona tokotany ianao Tandra? Tsy hiditra ao amin'ny trano intsony a. Fa tsy hiditra ahoana e? Fa misy inonao? Ohatra nisy nanan-kenda mihitsy ato amin'ny alina iny, tsy nahita tory-tsony mandra maraina. Nalaoko mivoaka dia mipetrapetraka eto an-tokonana eto sisa. Miandro ny fahatongavanao ry tendry. Fa ahoana koa izany ry Tandra? Tsy haiko mihitsy e. Ohatra misy hafahafa. Tsy manaiky tsony ka. Aza mandeha miasa alina antsony ianao. Fa sao dia ianao aloha mamorony zavatra ny sainao amin'ilay hoe ianao rery ao an-trano e? Tsy haiko tsony e. Misy mitsaitsaika, misy manokatra amin'ny varavarana, misy rivotra be mitsoka dia nisy nanan-kenda. Dia sanatria hoe dia misy matontoto ity trano ity? Asa mandeha miasa antsony aloha ianao e. Ohatrany tsy mety ilay hoe ianao lasa mandeha miasa alina moa. Za rehetra mijanona ato an-trano. Tena matahotra marina e. Matahotra. Aleo ary fa hijanona e. Ianao koa nefa mba teneniko ihany hoe mba mivavaka ihany alohan'ny hatory e. Mamanao no tsy maintsy hoe mivavaka foana nareo sisa fa tsy Tandra mihitsy. Ny Tandra vavaka tselika kely dia vita. Fa nga misy an'izany mivavaka tselika izany ry Tandra. Rehefa mivavaka anie hono dia atao amin'ny fo mihitsy e. Eny e, marina aloha e. Saingy ohatrany adinodiniko foana e. Efa tsy zatra mihitsy koa. Za aloha mba nizary ny mama mivavaka ihany na dia manana ny ditrako ary. Zao fa ezaka hivavaka tsika rehefa anina. Any ianao izay ry mama. Eto aty vao tonga saina hoe fitiavanao aho daholo kay ny antony tenenanao aho tamin'ireny fa za mihitsy ny be dido. Tandra raha teo moa nisisika be aok'izany ka tsy hitako intsony izay natao fa tsy maintsy nanaiky aho. Zao aho izao mifezafeza mitady vola Ianao ve te hinono? Mbola malaelo amin'ny mamanareo? Ianao koa manoatra no ireny olona tsy tapaka tady poitra ireny.
eto anilako eto fotsiny izy fa mamany ihany no nofinofisiny. Zazakely. Ary ataovy amin'izay ilay vavaka ary tandra. Atsoa mamanareo. Fa inona ary izany valy teninao izany? Tsika nena ary vavaka fa tsy... Izay mihitsy ilay mba mahavoanao a. Mifarendrika iny. Tena manahirana mihitsy ianao ty ry Tandraka. Efa matory aho afa mangina. Dia tafandrimandry indray ary ianao e. Ianao manao izay matezitra fotsiny. Dia aza atao tratry ny masoandro miletika ary ny fahatezeranao e. Todia ry. Tendry, zandray le mitsaitsaika any an-dalaty sara, ianao ve izany? Henoko mihitsy izany. Ary alefaso aloha le vavakao raha izany fa me manatona indray le izy Tendry a. Ka tsy ianao ihany teo ve nefa niteny hoe tsy asiana vavaka izany e? Ka mifampatezitezitra be teo ve dia vavaka e. Tsy madio fo akory. Dia izao izany rehefa matahotra dia asiana vavaka amin'izay. Zany Way, Tendry, zany indray ilay rivotra be. Renao ve izany? Henoko tsara izany fa sao dia misy varavarankely tsy mihidy ary any aloha e. Mandana ary jereo e. Salao tsy mihetsiketo Dia hiandry fotsiny eto izany. Matahotra. Ary aza tazoma mafy loatra ireny tanako a. Lasa voaketiko ny io anao indray dia marary be. Ka efa hoe matahotra aho mantsy anao. Tendry, hitanao amin'izany tsy zarerika mahita an'ilay izy fa tena misy mihitsy ilay izy matoa ianao koa maheno. Misy tanana mangatsiaka be misafo ny tapikandroko Tendry, misy manakenda. Iza manakenda anao io e? Hitony tsisy olona fasitsika rery. Tandra! Fa manino ianao e? Adray marina. Tao mihodina ny tenda ny Tandra. Saolana ny tendako. Fa ahoana ry Tandra? Iza manodina ny tendanao io? Andriamanitro, alozina ary ty mitrango ty e. Samba koa vao nahita ohatr'izao. Tsaroko ilay nampianarin'ny mama hoe aleo mivavaka mandrakariva ka. Aleo mihitsy aloha asiana vavaka fa tena tsy vita intsony ty. Andriamanitro, miatso anao amin'ity alina ity. Mangataka ny famonjenao ianao mihitsy no hiasa hanafoana ny asan'ny maizina rehetra. Be sa mahery ianao Jesosy, ravana amin'ny anaranao ny asan'ny devoly rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miala Satana. Tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto. Any amin'ny farihy mirehatra no anjara toeranareo. Miala amin'ny anaran'i Jesosy anareo. Ary kosa efa manomboka tontony Tandraka. Efa tsy mihodina intsony izany lohan'izany fa ohatrany efa mba miverina amin'ny laoniny. Tandra! Tendry. Efa tsy manina intsony ve ianao? Fizana be. Saika maty ary Tendry. Io aloha maka aina tsara Tandra.
Tsy fahavavaka ianao. Tena misy asany dia volomasina gamba. Tena izay voaresy lahatra ary Tandra fa misy asany dia volo mihitsy tato amin'ity trano ity a. Izay no nanakorotananao tato hatramin'izay dia io mampijaly anao androany io koa. Fa maninona ny ampijaly iny e? Ianao anefa tsy nataony ninona akory. Sao dia mba tsy mety mihitsy ary ity zavatra ataontsika sy ianao ity e. Zavatra inona e? Ka tsy tia miray trano ity nefa tsy vita mariazy akory. Voavodiondrana ery Tandra mivita e. Koa aiza ny ananantsika vola be anaovana mariazy e? Tsika raha toa efa tsy androntsika izay arahana mipetraka. Ka mariazy izany ne ohatrany tokony tsy voatery mandany vola be e. Sao dia mety mbola malahelo tokoa aza ilay ray aman-drenitsika. Tena tsy tsara mihitsy ity fiainana tsisy tsodrano ity ry Tendry. Ka nitsodrano koa anie hono Ntaolo hoe zava-mahery ry Tandry. Tsika sy ianao izao tokony samy hoe mbola nanao fianarantsika, saingy noho ny fisisihantsika hoe hifankatia sy hiaraka dia tsy afa-nanoatra ireo ray aman-drenitsika. Tena diso ihany tsika ry Tandra tamin'ireny a. Tsy nieritreritra sy nandinika akory fa nentin'ny fitiavana mafana fotsiny dia avy hatrany dia nanapa-kevitra maimaika. Sady toa nandany volan'ireo ray aman-dreny fotsiny. Ka izany mihitsy ny eo ahy e. Izao ity miseho daholo izao karazan'olona rehetra izao. Kanefa tsy fokony ianao e. Dia mbola samy hijanona ety andray izany koa. Ary raha izany dia aleo mijery trano hafa indray ka. Eto amin'ity trano ity izany efa tsy mety amintsika indray aloha dia aleo mifindra any an-kafa e. Otry, ary ahoana koa reto mpitandro ny filaminana misotra mankaty reto? Azy tena ho ato an-trano mihitsy ne izany e. Ode! Fa ahoana e? Ahoana ny anareo izay? Polisy! Ianao mitendry Razakasan? Ianao zany le nangalatra nanodikodina entina teny Ambodivona? Fa tsy izany tsy nangalatra izany e. Ianao le niditra ny asananao gardien dia avy anao tsy hita izay nalehanao. Efa nikononkonina halatra. Tsy nangalatra izany aho fa aza fatorana n'indra sefo. Ianao no isan'ireo namaky ny trano e. Roa andro taorian'ny alanao iny. Tsy namaky trano izany a? Namandreo jolahy ianao e. Nianaranao mihitsy ny tonon'ny zalahy. Tsy izy aka. Atao ianao manaraka ny aingana. Aza entinareo ahy e. Aza mody adalo eo mpanao ratsy a. Tsy nanao an'izany a. Zaho olo marina. Olo marina. Ndao manaraka anay e. Tsy e. Tsy nanao a. Fomba mpangalatra mody miaro teny. Gardien iny asako tao raha sefo dia ahoana mihitsy mono hoe za indray no endrikendrianareo namaky ny trano e. Tena tsy marina izany e. Ndao ary aza mieritreritra ny tsoka raha tsy te ho faty a. Indray fa tsy Tendry very hoentin'ny mpitandro ny filaminana Tendry a. Fa hoentin'ireo aiza ianao e? Tandra, vonjeo aho fa lazain'ireto fa mpangalatra ny ehony ahy e. Mpangalatra amin'ny ahoana koa e? Tsy marina izany. Tsy nangalatra mihitsy io vadiko io. Za mihitsy fa lazainy fa za indray hono namaky an'le trano nandrasako tamin'iny. Inona? Mikisakisanao raha matoa kely anaovana ny asanay a. Voaroro isan'ny jolany olo tianao. Tsy nanao an'izany mihitsy io. Olona tena endry sy mivavaka io. Apetranareo ny olo tiako e, mivadiko e. Tendry a! Tendry! Tandra, vonjeo aho. Andraso fa hiantson'ny dada sy mama.
atsoa mihitsy zareo dia teneno fa tsy nanao an'izany fa niendrikendrehana fotsiny izao. Tendra. Fa inona ky mampitomany Andry? Fa inona ako? Nalain'ilay polisy teo aky ny olo tiako Andray? Fa maninona? Lazainy zareo fa nangalatra hono. Aiza kosa kia? Fa sao dia mpanao ratsy kosa ary izy fa tsy fantatry Ndry e. Tsisy an'izany. Gadrainy zareo any e. Tena tsy vaniny re mpitandro ny filaminana ireny. Fa tsy mpitandro ny filaminana rehetra kosa kia. Tendra. Ndry, mampalahelo ako ty ankizy vavy ty. Zany tendry zany ny atsony io fa zany angamba le olo tiany. Ndray kosa e. Reny zato mampanjonitra anao zato ry mirana. Tsy mba miramirana ohatry ny anarana anaova amin'ny papahanao mihitsy ianao. Nisy ankizy vavy nalahelo be teo nanaovanareo azy e. Fa taizanao ry mirana no nahita an'izany? Say antady amin'ny papa teo, kay mbola hitako fa sahirana be dia lasa. O ry mirana, ianao anie tsy tokony manatrika ny asan'ny papa e? Fa mandona fo loatra nataonareo ka. Mba tena olona meloka daholo ve ireny samborinareo ireny? Olomeloko reny e. Matoa voasambotra dia olomeloka zay. Tenareo ve zany tsy mba mitsetra mihitsy e? Hitsetra olona mpanao ratsy? Dia tsisy olona andray mivalina asany mihitsy zany eto satria fanjakan'ny barora zany ao an-tsainao izany no arahana. Ka mampalahelo le olo tian'le zalahy samborinareo teo. Mirana, ny tsirairay tsy maintsy mijinja an'izay nafafiny e. Mendrika ho amin'ny mpanao ratsy ny ampidirina any am-ponja. Nafaly na malahelo ny fianakaviany. Azonao zany, asanay raha teo zany ka tsy manenjika anay akory ny eritreritra ahy. Papa ty tsy azo resadresahana malefadefaka mihitsy ka. Nefa kenina koa tsy azoko mihitsy fa tsy mety mandray antso mihitsy. Tsy mamaly somesy hafatra miafina. Hatr'izay mifankahitany tamin'ny papa izay. Fa ahoana ary? Kenina. Tena maneno ny telefonako. Tsy te handray antson'izaniza mihitsy a. Tena tsy ao mihitsy ny lohako manoloana n'ity zava-misy ty. Allo, loresina ihany e. Allo? Allo, tanda ve io? Fizane vio? Da Toklemon ihany ty e. Ay, fiona ny vaovao anareo? Mampitavatra fotsiny hoe tsy salama dadanao ato an. Tsy salama? Eno ahy e. Marary dadanao. Za nefa tena mbola sahirana mihitsy ny amin'le raharahan'ny tendry. Manina raha mba mangatỳ kely dia tsy ireo izy. Kefa hoe sahirana be mihitsy ako da Toklemon koa ve tsy mahazo resaka e. Itendra ny any lazan'ny polisy ihany e. Eny e, fa manina aloha raha mba ataotaon'ny olona hafa any dia vonjeo dadanareo. Fa ao an-trano ve izy? Ato an-trano izy fa tongava mihitsy aloha e. Mbola sahirana be mihitsy a, vezivezy be mihitsy a, sanatria ka higadra tsy ho afa-belatsoa ny vadiko. Dia tsy afaka mihitsy ve zany ianao e. Ataovy izay mety ry tandra. Allo hitako eo e. Fa maninona nefa raha tonga dia hoentinareo any amin'ny dokotera izy? Eny e, tsy maintsy hoe zay moko. Fa miantso mampafantatra anao ihany izy zay e. Tapao mihitsy aloha da Toklemon firesaka kely amin'ny olona. Hay, eny ary, zay.
io hoe fa mandefa mesazy Ken. Bonjour ndry, ça va ve? Aleo valiana, malahelo any lahy. Fa maninona ialahy no tsy mamaly mihitsy ny MP-ako. Nino aho fa efa azondry e. Tonga de tsory. Aleo angamba tsika kely misaraka almirana. Inona? Ay ve zany e. Fa ahoana? Ka papanareo ny ki masika loatra ka tsy mety e. Aiza ve de mivandravandra be izy sady Zany koa ve de ataony laolany e. tsy lasy e. Aleo hijanona. Sady ndrivony mbola kely loatra hoy papanareo. Aleo hidaboka mihitsy ny amintsika kia. Tsara tsodrano ndry. Mahazo lehilahy tiany papanareo de velomaky mirana malala koa. Ay, veloma mandraky izay. Andray, de vita ny kaina ve ny saraka tamiko? No ny papa ihany mahatonga an'izao e. Tsaroko foana le tenin'ny papa. Atao inona koa tovolahy ohatr'ireny ry mirana? Ka tiako ane izy ry papa e. Fa zay rehetra tiana ve de vadiana daholo e. Papa kosa e. Efa hoe tsy mety ho a. Rehefa hoe tsy mety de tsy mety a. Aza makasika anahy eto ianao. Jereo ny pitrapitra ery Ken. Malahelo ery zao izy io. Velominareo e. Veloma mandrakizay. Dia tia tamora mantsy ianao ry tendry. Atao ahoana ry tandra? Zao nivokatry ny etreketraky ny fiainany. Maherezareza ny avako izany e. Indraindray ary tandra kivy ihany. Zavatra tsy natao akory kanefa de mihidy aty aho. Sarahany rindriny. De zao fidiranao aty ampony zao. Le olona koa de tena hoe nasana nonona anao mihitsy hoe ianao no ndraiky tsy kombakomba tamin'ny fakana ny entana. Nefa ny izany ry tandra de tsy nataoko akory. Endrikendrika ve ny hidiranao aty ampony? Tray. Aleo tsy hitomana eto anatrehanao fa ianao zany tokony mampahereziko. Tsy afa manoatra e. Efa voahidy ato aloha zany. Tena tsy arako mihitsy koa ty programako ty. Ry dada Toklemao amin'io miasa miantso foana. Tsy fantany mihitsy hoe sahirana ny amin'ny tendrony aty. Ahoana moa ny amon'izay koa ny trano? Sady amin'izay koa azo lazaina hoe efa olona manambady anie ahy. Na dia mbola tsy vita mariazy azy izay sy tendry. Tsy manaja ny fahafahan'ny olona mihitsy ilay fianakaviana. Aleo aloha atsoko fotsiny izy de resahako amin'ny telefona eo e. Allô? Allô, izy io? Tandra ihany ndray ty ry dada Toklemao a? Ay, somary mbola sahirana kely fa mbola ty amin'ny hôpitaly mihitsy e. Fa any amin'ny hôpitaly ahoana? Eno mbola reo ny dokotera mbola mizaha fahasalamana eo. Ka afaka miresaka kely amin'ny dada ve? Ataoko fa hoe any an-trano nareo io. Ka tsy maintsy nampidina ty amin'ny hôpitaly izy e. Ka omeo azy aloha ry dada Toklemao a? Mbola tsy afaka miresaka fa izy fa mbola raisin'ny dokotera mihitsy. Ay,
Ary fa mamerina miantso eo ahy fa le vazo kely aty amiko ny chambre misy anareo. Endrery Tandra, tapahako aloha anao a. Tena niazakazaka nakaty mihitsy aloha da Toklemon fa nanahoana izy? Tsy, fa maninona ianao no mipitrapitra fotsiny? Da Toklemon fa nanahoana ho Aza taitaitra ianao ro Tandra. fa hoana moa antsy io taitaitra sady efa nikoropaka mihitsy azy za androany vao tafavoaka. Roa andro aty arina kosa avy ianao vao tonga. Zay avo afaka aiza aloha izy fa tena te ahita ny dada mihitsy aho. Mahiriza ary Tandra, efa tsy namatsy atsony izy. Maninona ry da Toklemon? Eno a, zany efa nambarako anao zany ny mariny. Tsy marina izany. Misakisa ianao hijereko any dada. Aiza izy? Iny volalain'ny dokotera iny izy fa hoentina ny an-tranompaty e. Dada. Tara loatra ianao ry Tandra dia tsy nahatratra ny aintsony a. Andray, dada malalako. Dada, andray, maninona? Eno a, mahiriza ianao e. Mahiriza fa zay ny lahatra. Niantso tokoa nareo saingy. Tsy nirarahiako satria sahirana ny amitendry a. Sao ty tsy nahita ny dada intsony. Tsy mino raha tsy mahita azy e. Tsy mino a. Dia ahoana ry tendry a? Zao ve sisa nefa ranao anaka aty amponja? Atao ahoana ry mama fa zao angamba nefa voasoratra e. Raha ny faniriako tamin'ny fony vao nanana sy nitaizanao ny anaka dia ho zaza ho mamirapiratra, anana no avy manontolo nefa indrisy aty amponja nefa rana. Eny e. Za koa ry mama mba nanan'eritreritro sy zany anao ihany zany ihany e. Iza moa ny safidy hoe higadra aty amponja saingy efa zao ny lalana hitondran'le fiainany. Aty aloha zany dia mameta sazy. Na zany aza tsy hoe mandatsa anao fa raha mba niny teniko sy tsy mipingapinga nandeha nanambady aloha loatra ianao sy tonga tamin'izao e. Ny olona varam-pianarana ne anaka tafita mandrakariva eny saingy efa ranoraraka tsy azo rofiny zany. Tsy atao andatsananao akory fa matoa zao ny misy dia zao ny lalana tiany tompo hitondrananao e. Ny azoko atao dia mampahery anao ry zanako a. Andray ry dada tiako nefa natakaliko an'le olo tiako. Tsy nararaotiko kory ny fotoana niarahana taminao fa tsy androko kory sy afeny taona dia lasa nanambady amin'io tsomba tsodrano mpifaliana kory fa toa tsodrano nalahelo azy satria efa ndraranao sainga ny sisika ihany tsy nety fa netampitiavan'olona loatra. Pavitaiza moa ianao io ry Tandra? Avy namonjy inona mo? Namonjy inona e?
Niaraka ny lalao tamin'ny ankizy, nanomana expose. Tandra, tsy voazonge izany nalalanao e. Mandainga amiko ianao fa fantatro a. Sy iny ianareo koa le azainareo fa mandainga foana ny olona. Raha tsy hitako ianao niaraka tamin'ny mitovolahy iny. Poka, tsisy an'izany mihitsy, tsisy an'izany. Zay marina lazaina ry Tandra, tsy te hikasy tanana anao a. Nenareo kosa finoy finoy. Tsy efa teneniko foana ve hoe inona no maharevirevo anao amin'ny lehilahy? Ny fianarana tsy vita dia efa mifampitaritarika etsy sy eroa sahady. Tsisy hoe inona fa dada koa masika. Tsy maintsy masika aminao satria tsy te hanan-dratsy. Sy inareo koa be sermona makaleo isan'andro. Tsy mba ohatra ny dadan'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Averiny kely ny vavanao teo. Ka masika be ianao e. Sao ty tendry ny ponja ka na niazakazaka ny antso aza amin'ny fianakaviana hoe tsy salama ianao dia tsandra rahiko sy tova maika nahatezitra azy. Dada, sao ianao maty ve ianao vo raha malalako e nianatra aho. Ianao ny teny atambitiavana nasikako indraindray natikako filanindreny. Sao ianao ty tsy mifotsony. Dada tara loatra ve ahe. Sao ve ny vokatro ny tsodrano nalahelo teo amin'ny fiainako. Narary fono nataoko ianao. Betsaka koa ny zavatra niainako nandritra n'izay fotoana maro izay fa navaozon'ny tompo aho. Zao hitanao zao, aizany toetrako taloha izay tsy mahay miteny afa-tsy manevateva sy manaratsy olona. Saingy efa nandray an'i Jesosy anaka, ary irariko koa ianao mba ho toy izany. Dia ahoana ary nataoko amin'izany dra mama? Beba ianao ry tendry, manatona an'i Jesosy Kristy fa ao aminy ihany misy ny fiainany, mety eza ho avaozana. Mety eza ho amboarin'ny tompo. Marina hoe betsaka ny zavatra efa nilalovanao fa mbola miandry ianao ny tompo e. Raha iverina ianao izy dia ho raisiny indray araka ny Jeremia 5:7. Ary tena niova mariny mama. Ohatra mba te hiova toy izany koa ary mama. Mbola tsy tara tendry, mbola tsy tara raha zao anao vanolo tena ho an'ny tompo e. Miandry ny fiverenanao mandrakariva izy, ary aza eritreretina hoe ety amin'izao fonja misy anao zao vao andehan'olo tena ho azy fa tena fotoana mihitsy zao anolorana ny tenanao an'Andriamanitra. Tsika nitafasaraka ry mama fa Andriamanitra kosa miaraka amiko sy anao mandrakariva. Izany mihitsy ry tendry, ary aza mieritreritra hoe irery ianao aty amponja aty fa efon'i Jesosy momba anao mandrakariva. Marina izany ry mama. Ao fa ho indry amin'izay ny zanako manomboko izao. Aok'izay e, izay fa lasa etoko ny ranomasoko mahita ny fahorianao. Mahiraisa ny zanako izany. Manao any Jesosy. Mirana aty an ve ianao zay e? Midina ty fefa tonga avy ny asany e papay e. Mirana atray aiza ry Mirana
zaho amin'ny toalety fa ohatry misy rano mikorinana eo amin'ny toalety eo zany e. Mirana ohatray efa tsisy mamaly sy mihetsika akory any aho e. Mirana efa tonga any eo a papa e. Tsy maintsy osiko afaka aloha ty varavarany ity ka. Dray Mirana way to miantony izy zany. Namono tena ve sa nisy namono? Andriamanitra Mirana ny zanaka papa marina. Alova hana malaky ty de hovonjena. Tena mbola mafana zany vatany zany. Ary ty taratasy ty aleo prima vetivety aloha fa zay amonjena ny ainy no atao ka. Jesoa avotiny zanako. Way mba niantso an'izany Jesoa zany a. Zakako zao izy mifinosiny zao. Teo atelina ny epasana venao ry dada. Verena moe. Tandra. Fa onerako lasa. Zay efa tsy mareny ninona tsony ane izy. Tsy avelako e. Zay efa tsy namoatsika tsony izy. Tsy amelako e. Zay ry Tandra. Zay efa tsy namatsika tsony izy. Dray, nanenenako ny lasako e. Dada. Raha fiazona nitsy na rehetra zao ry Tandra ka ny sisy anao ampanindrina. Aleo izy andeha. Zay ny alahelo. Raha matsapa ny tsy nentina ataonao ianao dia amin'ny sisy amin'ny manarina. Anarina amin'inona tsony. Ranondraraka tsy azo raofana. Mirana, tonga soa eto ambavahady ianao. Avy aty. Midiry. Tsy hoany ahy e. Ny paozinareo ary mampatahotra be. Mirana, hitanao ry afo miredareda be ry. Io ny fonena pijalianao mandraksinao. Tsy hoany ahy e. Tsy hoany aho a. Avelao a. Ao ny toerana saza ho an'ny mpamono teny e. Midira ho Zaho zay mba nijaly teny an-tany. Tsy ampy fitiavana. Ny lozan'olo tiako ane ahy e. Nefa zao ve de mbola tadiavinareo hijaly mandrakizay ihany? Tsy avelao a. Ka mpamono olona ianao e. Tonga soa ty amin'ny elo misy ny fitomanina sy ny fikotrian'ny freravanay io. Way. Toa io anaty afo be io le olona namono tena tao amin'ny tambazotra hitako iny. Mijaly sy mitikika mafy izy. Vonjeo a. Tsy hoany aho a. Vonjeo. Io zala lay fa atsy pazo anaty afo fa efa atsika io efa nanatsika fahefana io e. Jesosy apio ahy e. Tena tsy nampitandro ny filaminana ty indray mitoraka ty ka. Jesoa, vonjeo zanako. Ianao no hitana sy amelona ny ainy. Raha sanatrika maty amin'izao izy dia ho very mandrakizay marina. Mampitataina faratampony koa ty miany varavarany hopitaly ty ka. Tena marina e. Andriamanitro, mifona aminao ano ny fahotako rehetra e. Tena mifona ahy e. Mifona koa aho an'ny Mirana zanako. Mamindra fo amina ianao Jesosy fa tena mpanoto zay a. Manomboka izao dia andeha amin'ny fahatahorana anao sy hanolo tenanao marina tokoa. Raha sy ny fanoloran-tenako Jesosy. Way, ary to lasa le de volobe teo. Reny fa lasa ve tena lasa. Way, zay koa seniko.
ino fa nivoaka ny dokotera? Nanao ahoana izy to dokotera? Nanao ahoana le zanako? So fa nalako tonga taty nareo a? Dokotera, mbola misy atenaina ve ny amin'ny zanako? Mbola avitra izy ka? Ay, misaotra n'Andriamanitra. Tompo, mandohalika sy mitsoaka anao afa. Tena mbola novelominao ny zanako. Misaotra Jesoa. Mba lalina koa tia komisera be mandohalika amin'ny vavaka tika. Dia rainy Jesoa. Mba jereo akaiky ihany ny zanaka tompoko fa vanim-potoana manahirana izao a. Endre dokotera, misaotra anao hoe zany a? Dia reto ny toy ny fitsaboana sy ny fanafody mbola ilaina. Dia rehefa matsiarotsara izy a, dia afaka maka chambre amin'izay nareo. Ino fa ny fomirana? Ny garda-corps koa reto efa vonina tanteraka hiambinazy ka. Sao dia hiverina mony teny eo indray io. Papa! Ny zanako, misaotra an' Jesosy. Misaotra an' Jesosy fa tena velona soamantsara ianao Mirana. Faiza daholo ireo polisy ireo dia maninona eto? Mirana, mpiambin'ireo a. Sao dia mamony teny eo indray ianao? Tsy hamony tena ntsony a papa. Nampahitan'ny tompony elo a. Saika very ahy e. Fanafotany indray. Dia velona tapoka hono zaho ozy ny dokotera. Efa saika lasa. Zany ve anaka? Ary mifanandrify indrindra tamin'izaho ilay mivavaka sy nanolo tena ho an'ny tompo iny izany raha azoko tsara. Aza matahotra ianao fa tsy hamerina ntsony ahy e. Ary manomboko izao a, dia hivavaka sy ho endry tsara amin'izay aho. Miranao, fa inona nefa no antony aminonao teny e? Ka papa masika be. Dia natahotra anao ny olo tiako dia ny sarany aho dia tsy zakako. Andray anaka, zany ve? Le tovolahy naseho anao indray andro iny ve zany? Indrindra. Kianina. Dia hoy ianao tamiko hoe mitsodrana anao ary efa tsy voarary ianao. Fany dia mazaka. Ay, tsodrana alahelo fotsiny ianao. Tsy amin'fo akory fa ohatry ny manozina. Aleo an'izany anaka fa fiainam-baovao zao no tokony ho fiainantsika feno tsodranon'Andriamanitra. Satria mandeha araka ny sitrapony anie tsika e. Zany indrindra ary papa. Tandra, tsy afaka ato amin'ity toerana ity raha tsy afaka 3 taona indray e. Tavasaraka tsy vitany ity tsika senao. Toa ahoana fa tsy maintsy miaina amin'izay aloha zany e. Sao ve mahasoa e? Kanefa tsy maintsy ekena fa fananarana antsika. Samy mihitsy ry Tandra. Manaiky ny fandaminantsika e. Izay ny fahendrena. Na tiana zahoany ny araka dia voatery tsy maintsy ny saraka. Tendry. Tandra. Misy vaovao lazaina aminareo a. Araka ny fanadihadiana natao dia tsy isan'ny olomeloko ianao ry Tendry Razakason. Noho izany a, afaka madiodio ianao. Ampitaina aminao eo ihany a ny fandaminana. Marina hoe Tendry, renao zany vaovao ambaran'ny monsieur le commissaire zany. Tsodrano na lahelo.